fiatrehana fifidianana lasa paikady politika ny mpifanandrina ny mifanaratsy mialohan'ny fifidianana. Fifantenana ny kandidan'ny tim nomena vahana ny tanora mba hitondra fampandrosoana. Fiparitahan'ny lazahadina bakalorea ivitoeram-panadinana 10 amin'ny 300 no nahitana fanamariana. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompokilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nilaza ny fomba fahitany fiainam-pirenena androany ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagascar sady filohan'ny mpanohatra eto amin'ny firenena ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana nambarany tamin'izany fa miaina ao anaty krisy tanteraka ny firenena. Ny anisan'ny antony mahatonga an'izay hoy izy dia tsy ampy ny fampitokisana ary ny mpitondra fanjakana ihany koa isan-daniny tsy mahafantatra ny antsoina hoe lara-pahamehana. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao sarin'ny Toky Ramarola. Tsy misy akory ny olana ara-politika toy ny tamin'ny taona 2024 sy 2025. Miaina anaty krisy tanteraka nefa ny firenena amin'izao dia noho ny tsy fahaiza mitantana. Saika olana eto Madagasikara avokoa amin'izao na ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny filaharana rano eny hatramin'ny fanadinan'ny mpanjakana triam-pianatra azy. Izay toetra ratsy mbola nisy niaina sy tsy mbola nisy nahita. Tena anatina krizy be tsika ankehitriny. Krizy sosiala sy krizy ekonomika. Ninona nizy teny anaty zay misy artsarery anafatra expert avy any Europa ijery aty petraka aty iasa aty manitrimbola ny divitan'ireo nge ary nanaika anampy amatsy volan'izany zareo Raimboty sy zareo Union Européenne iasa iaraka amintsika izy ilaza ny zava-marina fa aloha izy ahita eo zava-misy mba ho fantatry ny olona ilay izy ahoana ny tsisy ny krizy amin'izao fotoana izao na dia matsaky io anany tena ain'le olona mihitsy zany hoe rano zany na ny vidin'entana io ary tsy fananana asa io ary izy tsy mikaikaiky hoe tsisy asa ny tena maika dia ny fametrahana aingana zay lara-pahamehana tena aikany io zany ilaina tena mahay mijery tsara manana vision inona ny lara-pahamehana tena maika antsika aloha zao mba ilana n'izay krizy sosiala sy krizy ekonomika zay fa misy zay zao reo zao mahita ny tanorona reo mahita ny orinasa mikatona mahita ny lafin'ny jirama. Vahaolana voalohany dia ny fanetretena ho hiatrany filoha nasionaly ny antoko tim fa indrindra ny fifampitokisana tsy mpanonga-panjakana avokoa ny rehetra na dia mijoro mpanohitra azy azo atao tsara ny manohitra mpandrosoana ny firenena. Fa zany rehetra zany rehefa tena miasa miaraka sika tsy maintsy ahitana vahaolana fa ny tena zava-dehibe aloha ianao mijery io ianareo mijery io fametrahana ny fampatokisana na ny confiance satria tsy mifampatoky sika eto. Ny mpitondra ny fitondrana tsy mahatoky ny mpanohatra hoe sao dia anongany reto mbola verika ary mafisika eto anatrehanareo tsy mieritreritra n'izany ary efa tena niresaka tamin'ireo mpamatsy voalohany tena nao opposition constructive tena anampy arak'izay tratrako satria le vahoaka ny jerevako tsy mieritreritra zany hoe anao zavatra hoe amaly faty na tsara vela tsy mieritreritra zany anakely ary. Raha sarotra nefa ny ahatongavan'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana marina satria na hita izao aza fa tsy mahafeno toerana ny olona iray dia hodiana tsy hita. Mbola eo ihany koa ny hatrano eo amin'ny fitantanan-draharam-pirenena. Fa ny antoko tiako Madagasikara dia antoko politika manana ny lanjany sy manana ny maizy azy. Profon'izany ny fandraisan'ny antoko tiako Madagasikara anjara hatrany amin'ny fifidianana izay atotosaina eto amin'ny firenena ary ny tena mampiavaka ny antoko tiako Madagasikara dia noho ity antoko ity ananan'ny olona fitokisana satria manana foto-kevitra mazava izay ijoroana dia ny fampandrosoana hatrany ny fiainam-pirenena. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao sarin'ny Toky Ramarola. Krizy ara-politika maro no nolalovan'ny Madagasikara. Ny nisongadina indrindra dia ny taona 2024 sy 2025. Krizy roa ihany koa araka izany no nolalovan'ny antoko tim ankoatra ny faminganana sy ny fanakanana tao amin'ny filoha-mpanorina azy sy ny mpikambana ao aminy. Mbola tena matanjaka izy hatramin'izao. Ny fahamaroan'ny mpanohana ary ny tsy fialan'izy ireo hatramin'izay no anisany mbola mampijoro ity antoko ity. Tsotra araka izany antony tanjany, ny foto-kevitra, ny zava-tsoa maro napetrany.
izy zany mipetrapetraka le plan araka misy an'le plan taloha reny dia manaraka fampandrosoana izy koa manana inona moa mpamatsy vola avy any ivelany ONG sy ny karazany. Marisy laharana tsy hijanona amin'le tiako Madagasikara nisy zany ny fampandrosoana vitany teo aloha tamin'ny antitry filoham-pirenena Marc-Ravalomanana nanana anton'asa daholo ny tovolahy sy ny tovovavy rehetra tsy nanana anton'asa nandeha mihitsy fivelomana tamin'izany satria mety aminay ny fitondrana nataony mety aminay fitondrana nataony dia izay mahatonga anay manohana anazy foana. Tiako tsy miala mihitsy hatramina amin'ny andron'ny ravay dideratsiraka dia tiany moa foana tena mazava sady tena maripotitra ary tena olo marina izay ny anohanako azy. Manana anazy sasy izy milay mahafinaritra amin'ny fitondrany. Antoko politika mahery ny 19 no misy eto Madagasikara amin'izao ary ny ankamaroany dia tsy matanjaka raha eo amin'ny fitondrana. Saika maty avokoa aza vao miala eo amin'ny fitondrana ny lehibeny. Nodisoa ny antoko tia matanteraka izany no porofony fa eo hatrany izy na dia tsy eo amin'ny fitondrana aza. Fa lanonana lehibe no totsaina androany teny amin'ny Magro teny Tanjombato. Lanonana izay nitsofandrano an'ireo kandida ben'ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara ao amin'ny distrikany Atsimondrano. Misa 420 mianada izy ireo ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy nandritra n'ity lanonana ity ihany koa. Germain Menjanary no mitatitra ny vaovao sary ny Mano Randriamalala. Amboim-piaonan'ireo mpikatroka tiako Madagasikara Atsimondrano nitety amin'ny Magro Tanjombato androany. Andriamatofilo misy saotrana manokana tena misy ireo mpiraitsy tamiko tamin'ny nametrahanao ny fitokisana tamiko tamin'ny fivotsahanao fidiana ho solombavam-bahoaka. Lany somatsara ny tenako amin'izao fotoana izao tsy izaho no nalany hafa ao Andriamanitra ary ao isika rehetra ary indrindrindra ianao izay nanoana hatrany ampiandohana ka hatramin'ny andro ny fifidianana izay mariako etona fa ny filoha Marc-Ravalomanana dia nitsidika antsika Atsimondrano intelo nandritra ny fampelezan-kevitra izay tsy nataony tany amin'ny distrika hafa zany fa nataony kosa tamintsika teto amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Eto dia manome toky anao Andriamatofilo fa hitondra marina ny fiaon'ny vahoaka ny Atsimondrano ny ankeny meram-pirenena ary koa dia manome toky an'ireto vahoaka ireto fa eno ary hitondra ny atety amin'izy ireo eo anivon'ny fanatanteraka. Fitsofandrano sy fampafantarana ireo kandida misa 420 mianada avy amin'io distrikana Atsimondrano io no fototry ny lanonana izay natao. Commune Lakamisy Penorivo Kakotonirina Alphonse Gilbert. Alatsinainy Ambaza Liva Asso Bergeron. Ambaravao Samuel John Mami. Ambato Fahavalo Gatsibazapi Jean-Claude. Ambavatokana Andremianda Germain. Ambodrapeto Andriatsilapo Miaka Nampena. Ambohijanaka Andrianarton Alain. Ampaitusi Kutumana Florent Gilles. Ampanevi Kutunanari Srufuniam. Ampitatoka Rapawen Lagato. Andoaranfuzi Anirson Asna Nirniena. Andana outra Samson Parmesatua Canvina. Andruibe Kutaumana Josefa. Antatmanga Zafumana Befanona. Antarobatu Kutaumanga Wenzaka
asinaka miainaina feno arivo eny manatsoa hitaka zoe fiombonana razanakoto famiaina nitaosy ramielarson Jean Richard Soalandi rambianofoniaina Oscar Soavna rakotomandimby Maurice Tanjombato ramielarso Jean Samuel Siafa andiama zareo vonina sa isika kosa ampandresy nandritra izany no nitondrany ny filoha nasionaly ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana nitoromarika ho an'ireo kandida pirotsaka ofidiana ho ben'ny tanàna ireo aza mahita ny tsy niteninareo kreatio ainay manety tena fa fantatra koa ny avandesy zay zay tsy matavatra manana finoana fa nitondra fanazavana sy namaly ny tsikera izay miseo sesilady tatoato momba ny ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tamin'izany no nilazany fa lasa paikady politika ny mpifanandrana ny fanaratsiana izay akatoko ny fifidianana tahaka an'izao ny ben'ny tanàna Perinasa ny commune Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana no iantefan'ny tsikeran'ny sasany izay lasa paikady politika ihany koa. Germain nomenjanahary no mitatitra ny vaovao sary ny Mano Randriamalala. Nahavita ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana teo amin'ny sehatra ny fitantanandraha ny renivohitry Madagascar. Na tsy misy aza ny famatsimbola avy amin'ny fanjakana Foibe dia tratra ireo vina izay napetraka. misy ny miteny tsy tahotra tsy enana fa tsy navita azy io ninona tenenina navita azy tsy hoe idera vady may mandeha nandokadokazo zao da tokotsainareo raha tany Afrika Atsimo izahay dia hoy izy maro vinareo Antananarivo vitantsika milanina sy mirindro ny filao dia hoy aho hoe raha mazoka anao dia tsy maninona ala dia loha aloha atao zay ampananinanao fa matoky sy mino sika zay hoe matoky dia mino fa aneriteny anao dia andesy tena nandesy atao vita nandesy fa tena nahazo koa reo mpanolo-tsaina maro anisy no zany tsy voasakatsaka niezaka ihany ny sasany mila vanina alefa dolo reo mpanao inspection zay fa niala maina tia teny aminareo hoe aiza dia lany andro mandaratsy araka nyresahan'ny ray aman-drem-pitanina teo fa jereo tsara hoe tsy nisy an'izany hoe kolokolo zany tao amina anankiray ary hoe nisy mivarotra tany natao daholo hoe tsy mivarotra tany hoe tsy tamin'ny andro ny tsy izy na iray ary lazaka hoe horen-tany horen-danitra horen'ireo le fifaninan'ireo reo mpanohan'ireo reo tsy maty voalavakibo reo fa hoe tsy isan'ny vitany asa. Fa fitompivavahana no nanomboana ny lanonana teny amin'ny Magro Tanjombato androany nasongadiny ny mpitandrina izay hitondra n'ity fotoana ity nandritra n'izay fotoam-bavaka izay fa ny olona izay miorina amin'ny finoana sady manana fanetretena dia tsy maintsy mandresy. Germain nomenjanahary no mitondra ny vaovao sary ny Manora Andriamalala. Finoana fanetretena fandresy manana finoana miaina amin'ny fanetretena no mahazo fandresy manana finoana miaina amin'ny fanetretena no mahazo fandresena na hoe mahaveritsika rehetra fa aoka mba ho marina amin'ny finoana lay finoanan'i Jesosy Kristy ny tanjona lay fatokinan'Andriamanitra zany ny tanjona tsy mifatokina olona
fiainantsika tiako Madagasikara dia tahaka n'ilay sambo kely teo ampovoan-drano asa fotofoton'ny rivotra atopatopan'ny onjan-drano dia manontany mitomboany aiza iny fononareo mivavaka manova inona osika zavatra fa zao tady mivavaka manova zavatra ny finoana manova tantara tantio riava rehefa manam-pinoa miova tsy hoe manova zavatra fotsiny satria tena mampivavaka manomboka androany aza matahotra elo fotsiny tamin'ity androany ity no niala teto an-tanindrazana ka hiazo any États-Unis ary andala ihany koa any Paris sy Europa rehetriny ny kandida ben'ny tanàna atolotry ny atokotiko Madagasikara eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia Irina Randriamasinoro. Nisy ny afatra izay anapetrany tamin'ny vahoaka malagasy ny alohan'ny nandehanany. Vaovao tanteriny Germain Nomenjanahary sariny Mano Randriamalala. Misaotra ihany koa ny président izay nametraka ny fitokisana tamiko araka ny teneniny teo ilay izy hoe za tsy sanatria ny teny hoe za président mba ataovy be ny tanàna fa izay ny fanapa-keviny za olona manaja ray aman-dreny rehefa izay ny tenin'ny ray aman-dreny hoe zao no atao dia tanterahako izay ary za tsy hoe manaikinaiky foana fa matoa nanaiky nino fa vitako misaotra ndreka président izay fatokisan'izay misaotra antsika rehetra ihany koa toka manotro nandroany dia faly miaraba ihany koa manosy lobavambahoaka izay zany miaraba antsika rehetra candidat ty netiko ampahelezana fotsiny ho antsika rehetra itsika matoa manao dia vonana an'iny tsika zay araka ny teny teo tsy maintsy mandresy tsika ary tsika tsy anaikinaiky le menana foana zany amin'ity lay mandeha ty tsy hoe nle mena tsika teo misy fetrany ihany ny fandeferana fa itsika koa amin'ity lay mandeha ty tena hijoro hatramin'ny farany tsika ary tsika tsy maintsy mandeha zany mametoky anareo mametoky anao amin'ny président rehefa tonga eo amin'ny toerana io tsy tsangamenako zany tsika olona manetry tena tsy olona ty seoseo hatramin'izay fa ho avy ny fotoana tsy maintsy isy debatsy inona rehefa avy eo hitantsika eo ny vavan'ny olona milaza fa tsy navidy zany tsika efa vonona any amin'izany satria za tao mafantana tsara zavanizy tao ka zay tokony ameko antsika rehetra andreo matofoloha fa vitatsika io ary vitatsika manao tsara lavitra tsy tongatonga ho azy akory ny hoe Rina Randriamasinoro no candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiko Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa nandalo ambaratongany nisy ihany koa ny fandiniana lalina dia lalina tao anatin'ny nifatenana azy izany no ezahana nomena toerana ny tanora mba hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka sy ny commune Antananarivo renivohitra. Germain Nomenjanahary tondra ny vaovao sariny Mano Randriamalala. Mijoro hatrany ny antokotiko i Madagasikara ny tonga miaraka no fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Ny finoana sy ny fanetrentena no tarigetra apetraka mba hitondrana fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izay miandrandra fivoarana sy fiovana. Les candidats. Io directeur de classe. Izy zany aloha mazay hoe io no volavolaitsika anao zay azo atao rehetra mba ahafahana manatanteraka ny fandoavana ny karama mampiasa ao amin'ny commune aloha sy ihany koa anao zay ahafahana manamboatra reny lalakely sy manadiny tatatra reny tanora izy say ary tsy izy misy ny tady nitoerana io izany no milaza hoe ianao zany no atao eo na nafanafetety tsy mampanindana misy hafa dia tao moa nieritreritra trananaina koa teo nieritreritra dia miangavy anao zay président mba hainao ihany ny candidat eto fa tsy anao tsy malana lanileo zaramatao mbola hiasa ihany anareo hitanareo tsara fantanareo tsara ny fahasaran'ny natety ny mpitondra teoloha sy mpitondra misy
dia samy mihevitra daholo fa hoe anao zavatra izany tsy mahalala eto Antananarivo fa misy baka ordina mandehandeha any efa tonga tazana an-daty tena vao malaza hitanay no midika Antananarivo dia hoaseo rehefa tonga ny fotoana tsy izay izy ny fanambolam-pako tonga hatreo baka ordina ny anjarany commune urbaine Antananarivo fa amin'ny fotoana azy sy ny bakapako anjarany samy vaky zay ambany fe ino ny mistera ny rano ka raha misy miteny any hoe loza loatra ny fakata Antananarivo sy ny fivovona amin'ny pako ary ny kanal diso be nareo fahafantaro aloha izy ny tompona andraikitra voalohany dia tompona andraikitra voalohany any samy vaky tsy mbola ampoko iaho ary tsy mbola feno fa tena tonga azy tena anana tsara n'ilay hoe kapasité fahalalana dia zay dia zavatra hoe andera riva ngiariny na iriny kandida riny andeha ho an'ny Washington andala any Europe ampafantatra tsara ny olona any sy hianatra tsara hijery hivisité commune izy any Washington satria nanana zanakitsika manana mpianarasa tamintsika taloha tsy mbola dada mihitsy akory tsy mamono fa na olona zany raha alohan'ny arasany asa tsy maintsy hofanina ny olona ampalalana azy tsy maintsy amena fijery vaovao izy rovay fijery vaovao lehibe fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika naresaka tamin'ity herinandro ity ny fanadinana baccalauréat izay nisafiritaka tanteraka raha ny fahitana azy zany fa nisy ireo olona voaroroy ka nalaina ambavany ka tamin'izany no nahafantarana tamin'ny alalan'ny fakanambavany no nahafantarana fa dia misy zany ireo foibe mpanadinana folo izay nahitana fanamariana momba ny endrika fandikan-dalàna tsy nisy ny hoe sujet na lazadina na takalo vola fa ny fanaparitahana mamaim-poana an'ireny lazadin'ireny no voamarika aloha atreto raha ny fanadiadian'ny gendarmerie pirenena noro fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny tahiry ny aina efa mandeha ny fanadiadiana ataony eo anivon'ny gendarmerie pirenena ny amin'ireo olona voatonontona tamin'ny resaka fandikan-dalàna ny tranga tamin'ny fanadinana baccalauréat teo nambarany teo anivon'ny gendarmerie pirenena fa nisy olona tany amin'ny foibe mpanadinana no namoaka mialoha ny lazaadina efa misy atao fanadiadiana eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony amin'izao aoriany famitorana ny mpitsara ny mandray ny fanapahan-kevitra farany momba ireo tomponantoka fandikan-dalàna mikasika ny fanapariahana lazadina dia fito ary roa amin'izay ny tena misongadina ny tao ameritsetosika sy ny tany fianaran-tsoa ary tsara patsaiviny eto fa misy fitohizana izy ireo 12 ny amin'ny 17 no voasambotra tany fianaran-tsoa ka ny roa amin'ireo mpampianatra sy mpanabe fa ny ankoatran'izany dia mpianatra anisan'ny tomponantoka amin'ny fanapariahana azosika tsapahitanana kamba zany fa anisany fandikan-dalàna ary ny tao ameritsetosika amin'ireo 17 voasambotra enina ary ny 4 amin'ireo dia tompona andraikitra étudiant à l'université mpampianatra proviseur hitantsika amin'izay roa ihany zany ny mpianatra zay nanaparitaka na ny azo an'iny fianaran-tsoa faritra valo no tena nahitana ny endrika fandikan-dalàna momba ity raharaha ity manerana any Madagascar mahajanga toliara ny tsiranana kosa no tsy voakasika raha ny fanazavana ny ainga tamina mpianatra sy ny mpampianatra ary ny proviseur ny fanaparitana ny mialoha ny lazaadina ary mety koa misy tranga mety tsy rambona milesaka fanatanterana ny asa fotsiny izay tsy voatery ho fandikan-dalàna ary misy ihany koa ny tranga izay fraude fakatahaka toy ny atao mpianatra indraindray zany zay tranga anankitelo zay mety ny zavatra aseho tamin'ireo centre misy folo ireo tsy aivana nanao fanambaranana avy amin'ny université an'Antananarivo ny andron'ny zoma 4 septambra no amafisin'izy ireo fa miara-miasa trany ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy ary ny université an'Antananarivo amin'ny fanatondisana ny baccalauréat fa hoeny amin'ny commune Ivady koa sika amin'ity vaovao manaraka ity tsy misy ny andrasoandraso fa vitaina avy hatrany izay mahatonga ny vahoaka
androso izany sy ny tombontsoan'ny firenena ary dia ny tanjotra taorinan'ny kandida ny tim penjy randrenarso androany kandida ben'ny tanàna ny vahoaka teny ivato miomana ny hiditra ao amin'ilay tsena efa vita nandritra ny heritaona. Miradora Benjamina no teny an-toerana sariny tahiry ny aina. Tsena vaovao ity ary azo lazaina fa tena manaraka ny fenitra. Saingy noho ny tsy fankatoavana ny penjy randrenarso izay angadina nanana azy dia inina simbaina sy lotoina. Tsy manaiky izany anefa ny vahoaka fa nirotsaka an-tsehatra na nadio sy niary ny fananany. Ny raha tsika nahita moa zany fa dia sady potika no maloto be ny tsena, tsy nitandro asa sara antsika tamin'ny fanadiovana. Tsy ny tsena taloha fa ny tsena vaovao izay ninina no potehana. Asa ngamba mety ho fankalan'ny sasany na mety ho fatahorana ny tena manokana, fatahorana antsika manokana dia ny foto-drafitra asa ho an'ny vahoaka no ninina ny potehany ireny. Arakaraka ny anaovan'izy ireo ratsy, nanaovantsika soa ho an'ny tanànantsika. Valitsika soa ny ratsy ataony amin'ity tanàna ity. Maharesy lahatra ny vahoaka ny asa vitan'ity ben'ny tanàna teo aloha ity izay mbola kandida amin'izao fotoana. Maro ireo olona tsy mitovy firehana ara-politika aminy no mijoro manohana azy noho ny asa fampandrosoana vitany teto amin'ity komuna ity. Tena koa dia ankolafam-panolo ny Andry Rajoelina ny présidentsika dia miaraka foana tamin'izay mpitondra teo mpitondra ny andafy satria ny azy ampandrosoana ny komuna dia miara-miasa amin'izay mpitondra rehetra. Izay naresy lahatra anao hoe anona izy hitako mavita ary efa navita zavatra betsaka ka izy hoe tsy jerena topo politika zany ny fanaovana safidy amin'ity komuna Ivato ity. Tombontsoa iraisana ny katsahin'ireo vahoaka ka tsy mitady volana tombontsoa hafa izy ireo. Ankasitrahan'izy ireo ny fahavitan'ilay tsena lehibe ao an-tanàna izay sokatra ny alatsinainy ho avy izao. Fatoy ny fahitaterantsika azy hatrany eto amin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS dia ampahafantarina antsika momba an'ireo lalana tapaka izany mba hanampy antsika eo amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Ndeha arahantsika avy hatrany. Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandre ny be sy ny maro, indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba hampizotra tsara ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny positra dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alarobia 9 Oktobra 2024. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 7 ora maraina ka mandra-pahatapitry ny hetsika. Alarobia, positra Malagasy, Ankorondrano, Antanimena, Soarano, Analakely, Gara Soarano. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana. Izay ihany koa no nentintsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS. Isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotahin'Andriamanitra veloma tompoko.